vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefy izy mba Nanisik ampunya palai aminirang ampitomboana ho amintsika trany ane ny fahasoavan'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo ary ny fitahina mezinezina zay raisitsika isan'andro san'andro ao amin'ny faray masina ny baiboly dia milaza manao hoe fa raha misy olona tsy manana ny fanana Kristy dia tsy azy izy fa raha ny fanahy zay nanangana an Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia izay nanangana an Jesosy tamin'ny maty no mamelona ny fanahinareo izany miarabantsika ny tenako pasteur Tovinarivo miaraka amin'ny pasteur Judith Joël miaraba pasteur miaraba tompoko fa miarabantsika rehetra ary manona fitanany tompo amin'izay manaraka zao fandarana zao efa migadona eto fianara-tsy eto moa zay zany amin'izao fotoana zao anatanteraka indray ny fotoana zay ho totosaitsika amin'ity asabotsy akatoko ny famaranana ny taona 2020 sy 2020 zany hoe ty sabotsy fa 2020 ny volana desambra ity manana lohahevitra lehibe sy goavana atsika izay nampitondraina ny lohahevitra hoe fa ny Egyptianina zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay fa ny Egyptianina zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay zay teny izay moa no aloha-hevitra ho antsika fotoana zay andevonana tanteraka n'ireo ozona fanandevonana n'ireo fahotana sy fahazaran-dratsy fanapotena sy fanongotana ifoton'ireo fanahana trosa sy fahantrana ary ho hitanao zany atao hoe herin'Andriamanitra miasa izany raha ny teny Mosesy na i dadabe Moïse hoe fa ny Egyptianina zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay dia tena zay mihitsy ny marina ireo miaramila ny Farao ireo kalesin'ny Farao zay nanaraka azy avy ao aoriana dia levona tao anatin'ny ranomasina ranomarina dia tao anatin'ilay etsika ara-panahy lehibe nataony Mosesy tao anatin'ny ranomasina no nandevonana an'izy ireo efa nisy fotoana ihany natsidika kely teto hoe ny ranomasina dia sary anankiray maneho ny batisa ny fibabahana sy ny finoana ny Jesosy Kristy arak'ilay voasoratra amin'ny Galatiana toko 7:20 hoe fa na iza ianareo no natao batisa ao amin'ny Kristy dia mitafya ny Kristy le batisa fotsiny no samy manana ny fomba fijeriny azy ny fiangonana rehetra fa io moa zany tsy fampitsaratsarana fa samy manana zay fomba fijeriny zay fa any an-danitra no mahita mitohy antsika rehetra fa ny zavatra resana kosa dia hoe ny nanaovana an Jesosy Batisa dia tao anatin'ny on'ny Jordanina nanaovana ny mpianatra rehetrarehetra dia tao amin'ny on'ny Jordanina zany hoe tao anatin'ny reniranobe na i Filipo na ireo Cornelio na Stefanasy dia tao anatin'ny ranobe avokoa izany rehetra izany sabotsy 420 ny volana Desambra amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano be fivavahana vahaony oloko antarandolo fianaratsoa raha mahita ny station Shell eto antarandolo ianao dia ao ambadika kely eo no misy an'izay trano fivavahana izay dia manasanao zay ho tonga tsy manavaka na iza na iza zay teo ho tonga teo avy amin'ny toeran'io fa dia raisina tanandroa ianao nataoko hoe pino ianao mba te hanovo hery hanovo fahalalana misy aza moa ny mahafinaritra tena mahafinaritra be dia misy pasteur maromaro avy any amin'ny fiangonana rahavavy mba io zarazaraina samihafa ny fameza-pasoavany dia mba samy mba mandray ny anjara tandrify ny rehetrarehetra eny izany ny Egyptianina zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay Jeremia toko 5:10 tompoko ny 7:20 no vaky teny izay ho resantsika amin'ity andro anio ity amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe
koa izao no lazainy Jehova raha hiverina ianao dia ho raisiko indray ka de hitsangana eo anatrehako ianao ary raha manavaka ny zavatsoa hiala amin'ny zavapoana ianao de ho solom-bavako anatona anao indray reny fa tsy ianao no anatona azy. Iresaka kely makasika an'izay tsika Pasteur Joël amin'ity andro anio ity. Ia mahafinaritra be le tenin'Andriamanitra satria dia izao mbola miala nenin'Andriamanitra ry havana amin'izao vaninandro faran'izao raha makasika natao fiverenana aminy satria dia tsarovy ny tenin'Andriamanitra manambara fa tsy misy tian'Andriamanitra ho veritsika reto na dia iray ary mety efa ataoko hoe tao anatina sehatra amin'ny fanompontsika fa nisy zavatra mety nanafitoana anao tao nisy zavatra mety nampavesatra anao tao dia hoenao hoe za tsy ho tsony za tsy hanompo an' Jesosy tsony tadidio ry havana fa amin'ny fotoantsika miala eo amin'ny toerana anankiray misy ny fanatrian'Andriamanitra miala amin'ny toerana anankiray misy ny fahasoavan'Andriamanitra dia tadidio fa ireo karazana sana fanahy be dehibe izay ny délivrenantsika ireo karazana fanahy izay loana tamintsika io no mbola mitondra karazana fanahy maro hafa indray afaka manimba antsika jerevy tsara fa misy tantarana mpanompon'Andriamanitra anankiroa anaty baiboly Pasteur misy anankiray amin'ny Samuel voalohany toko 10:20 tantaran'le lehilahy atao hoe Saoly izay Andriamanitra misy no nanindry amin'ny mpaminany Samuel hividy azy ho mpanjaka tamin'izay fotoana izay dia rehefa nifidianao mpanjaka io lehilahy atao hoe Saoly io inona zavatra nitranga misy condition napetrak'Andriamanitra satria tamin'izany fotoana izany ny Amalekita ny fahavalony zanak'Israely dia hoy Jehovah Andriamanitra mantsy an'i Samuel hoe lazao amin'ity rangahy fa ireto olona reto karazan'olona rehetrarehetra reto ary ipody olo hatramin'ny zaza minono biby hatramin'ny olodehibe hatramin'ny be antitra fa inona zavatra nitranga tsy nanaraka le zavatra napetrak'Andriamanitra ilay mpanompon'Andriamanitra atao hoe Saoly dia any amin'ny Samuel voalohany toko fa 9:10 amin'izay tena natsiarona alahelo ny fon'Andriamanitra ary tao anatin'io moa amin'ny maha-olombelona ny mpaminany Samuel mbola nanana pitié izy tamin'ny Saoly hoe aloha rangamba ho sauvena ihany ty rangahy ty satria mba nahavita be tamin'ny firenena izy navita tamin'ny asa fanompona iny fa Andriamanitra tonga dia namoaka décision hoe efa niala amin'ny tanako izy Jehovah Andriamanitra efa tsy amin'io rangahy io tsony ny foko ny zavatra mampalahelo nefa nytao anatin'io Pasteur Tova rehefa mba naheno an'izany zavatra zany Saoly tokony inona zavatra nataony vao naheno an'iny izy tokony tonga dia niverina tamin'Andriamanitra raha mijery nefa antsika ny tantaran'ilay samy mpanjaka ireo i Davida mpanjaka raha apetraka eo amin'ny mizana ange Pasteur ny erreur vitan'ny Saoly sy Davida ange neny Saoly ange maivana par rapport amin'ny Davida satria ny Davida sady nijangajanga namondy vatin'olona fa izao nefa ny zavatra nanavaka an'ireo mpanompon'Andriamanitra anankiroa ireo araka ty tenin'Andriamanitra ty manao hoe raha iverina ianao dia ho raisiko indray ka dia hitsangana eo anatrehako ianao ary raha manavaka ny zavatsoa hiala amin'ny zavapoana ianao dia misolombavako anatiny anao indray reny fa tsy ianao no anatiny azy inona zavatra nitranga tamin'ny Davida vao natsapa izy ny erreur vitany tsapany tsara misy hoe misubira le zavatra nataony izy ary raha ny marin'Andriamanitra tsy tokony hamindra fo taminy satria tena erreur fatale be ny nataony Davida par rapport amin'ny Saoly fa ny secret Davida Pasteur sy hoantsika manaraka an'ity fandarany ity raha jerentsika any amin'ny tenin'Andriamanitra dia izao zavatra nataony Davida tsy nanatona ny mpaminany izy ny confesse tamin'ny mpaminany fa tonga dia tsy nasiany intervention fa directa izy sy Andriamanitra ary mba isan'ny tombavaka nafinaritra ana tamin'ity lehilahy atao hoe Davida ity le teniny manao hoe amorony fo madio a Andriamanitra Pasteur Tova tena zay mihitsy le izy eto moa dia manao antsoantso zay ny fiverenantsika eo anatrehan'Andriamanitra ny io situation mety mahazo anao amin'izao fotoana zao io ho ianao hoe tena very hevitra tsy hitako tsony ny lalako ombana rava sopotika tanteraka ndrao ary sodia sonnerie na laklosy klaxon trompetra ampanenon'Andriamanitra io mba hoeninao hoe mivereny ianao fa ho raisiko indray ianao
ho anao zay matsiaro tena hoe verihevitra tena ndrandray tokoa pastera mety misy olona imbetsaka moa no ahitana an'izany mety hoe voadona izy avy any amin'ny fiangonany tany le reraka satria misy zavatra mahavoadona azy a de tena tsy nety nanao dingana nanompo an'Andriamanitra ao any am-piangonana ntsony fa ao anatin'ny tokantrano de tsapany efa hoe miareraka ary le farerana ara-panahy misy fetrisaikany amin'ny lafiny ara-pahasalamana ny fifandraisan'ny mpivady amin'ny lafiny fandrarana misy fetraikany io ary ny grave be amin'io azy rehefa miemotra ny olona anankiray de toy tahaka an'ireo virgine dimy adala le virgine dimy adala ne mbola niazona le fahamasinany ihany fa lay fanomezam-pahasoavana sy lay solika tao anatiny efa tsisy tsony vokatry ilay fiverenana fangatsiatsiahana ara-panahy de moa tsy hoe niverin-dalana fa nangatsika ara-panahy tsisy solika intsony ary zany mahatonga atsika miantsoantso eto hoe raha iverina ianao de ho raisiko indray hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra raha iverina ianao de ho raisiko indray zany hoe raha anio de anio ianao niverina indray raha am'ty asabotsy 24 ity ianao no iverina indray de andray anao Andriamanitra amen angamba ianao mety efa pino tao tamin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko tany amin'ny 10 taona lasa raky amby 10 taona lasa natao anatin'ny 5 taona na 1 taona mety efa vita batisa mihitsy de tsika moa anao batisa ato ato pasteur de reraka ianao a miverena fa mandray anao ny tompo ny Jesosy no mahafinaritra amin'ity Jesosy ity pasteur a tsy mba mety mandatsa zany mihitsy izy satria ny somary zava-tsika hoe ny fahatongavan'ny tompo teto ambonin'ny tany mizara telo tsara tamin'ny voalohany izy tonga tahaka ny zanak'ondry ary ho avy izy tahaka ny apakatra ny vady ampakarina fa izy fotoana ho avy izy amin'ny endrika lioan'ny Joda zany hoe tena mpitsara marina zay ny fiavin'ny tompo ka am'izao fotoana izao tonga izy tahaka ny zanak'ondry zany hoe mbola mamindra fo fa tsy mbola le mirehitra fahatezerana noho izany manao antsoavo aminao izahay manao antsoavo amintsika izay antao iverina mety efa pino ianao tany amin'ny fiangonana maro samihafa tany de io moa pasteur misy vanim-potoana reraka ihany rehefa erinely reraka eo ny ady-piainana eo ny tsy fisina eo ny fanenjehana eo ny olanao anatin'ny tokantrano dia misy fotoana tsy ampy le fampaherezana le fifanatonana de reraka ndaotsika amin'ity sabotsy 7 ty amin'ny 7 maraina ozy mitenin'Andriamanitra aloha hevitra ngezabe orenesitsika de hoe fa ny Egyptianina zay hitanareo anio de tsy ho hitanareo intsony mandrak'izay Jehova iady ho anareo fa ianareo kosa angeny misy zavatra mampitahotra ohatr'izao pasteur ho zavatra niseho tamin'ny asabotsy teo izy ty tamin'ny sabotsy nisy tanora anankiray tanora mbola voaeritrero ny mbola 30 taona latsaka de izy io zany misy tanora namana foana mitovy filazantsara aminy hoe ndao hiverina amin'Andriamanitra satria fa nivavaka izy teo aloha ndao hiverina amin'Andriamanitra de lasa maniratsira kely miteny zany mialatsiny amin'ity fiteny ty mbola ho avy lesy fa ndao lesy anisany aloha fa eto ambavaka any lesy fa aloha zao aloha mbola ho avy tamin'ny asabotsy teo pasteur tena napalahelo aloha le izy nanao fasafasy tamina fiarakodia izy mitondra moto tonga de teno eo sur place tena tonga de teno eo potsaka hatramin'ny atidoany potika dolo ny taolany rehetrarehetra nytiako resana de hoe tsy tompon'ny apitsitsika tsy mbola nisy nampanatenanao fa ho velona mandrak'izay eto ianao na ho velona mbola afaka 2 andro ianao na 3 andro fa am'izao andrenesanao amin'ny tenin'Andriamanitra zao ianao mety pendraikitra be mihitsy ianao tany amin'ny toerana misy anao nefa reraka ianao am'izao fotoana zao mety misy loto-po
nandratra anao de tsy mety vavaka tsony ianao tena ampitiavana tompoko ampitiavana tompoko ampitiavana tompoko no anentanako anao amelombelomana ny fanahinao ndray amin'ny tia sabotsy fahatra am'roapolo ny volany tia eto amin'ny trano fivavahana vahaoloko io moa efa nazavako tetomalo hoe ranomarina tsy de misy tombontsoanay loatra ny maketo raha tombontsoaranofo fa ikosa aloha ny ara-panahy zany de hoe mita hoe mandroso zany fa raha hoe tombontsoaranofo raha resabola de tsy misy tombontsoarany ana satria tamin'ity herinandro ty zao ny délégation neto misy délégation na lakamisy larobe de miakatra indray reny de vola daholo zany de misy indray ny miaraka amiko zao tonga eto zao de mandeha fiarakodia mitondra fiarakodia ohatran'izany foana pasteur ny zavatra atao na itony émission mandeha amin'ny télévision tony sy ny maro samihafa de vola daholo inona moa nitanjonao anatin'le izy izahay amin'ny mahampanompon'Andriamanitra anay de mahatsiaro fa manana andraikitra lehibe amin'ny fitoriana ny filazantsara eritreretany pasteur eritreretinao tamin'ny alady seo tsika de nanao batisa tsika olona avy any ivelany avy any ampitan-dranomasina misy avy any Koweït avy any Dubaï avy any Liban misy avy any France avy any Allemagne tonga teto Madagasikara La Réunion avy any La Réunion tonga teto Madagasikara ino zany tenin'Andriamanitra zany antsoantso hoe miverena amin'Andriamanitra tonga tiry zareo miaraka amin'ny avion atao batisa tonga tia Madagasikara nahoana moa ianao eto ampotony indray ve no anafenana ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra tena tianao loatra Jesosy ka izay indrindra no atao zao fandarana zao ryavana ary zavatra misy manko pasteur ihany koa patsihevina an'reto olona reto fa indraindray le olona ihany koa te hiverina fa matahotra hoe sao de teniteny azy ny mpanompon'Andriamanitra zao ryavana tsisy anameloko anao aho faly ara zay taka le tantara le zanaka daly fifaliana ho an'ray aman-dreny am-panahy mahita an'izany hoe zanaka ara-panahy tavaverinao ambalan'Andriamanitra zany raha olombelona samy olombelona indrindra fa le Andriamanitra fitiavana mihitsy pasteur fa raiky le tantaranao tonga le zavatra nitranga tamin'ny sabotsy ange le ray aman-dreny le tovolahy ao anatina fanompona ao anatina fanompona fa le rahalahany manao zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra tena mampalahelo ka deny mbola velonaintsika mbola afaka miteny ny vavantsika sanatria efa séroma mipetaka amin'ny vatana na hoe efa mandeha karazana zavatra be dehibe oxygène zay vao hiatsona mpanompon'Andriamanitra angatahana ifona ao amin'Andriamanitra fa isika zay mbola velona mihitsy ny antefany zao afatra zao satria de zao tianao Andriamanitra tiatsika Andriamanitra ary na ny afatra zay ampitaina eto ary de tady ity fa mbola fitiavana atsika rehetrarehetra ka zay mahatonga amin'ny baiboly milaza hoe raha hiverina amiko ianao de mba hiverina aminao ihany koa eto ampamaranana ngamba amin'ny pasteur tovy de manentana mihitsy ntsika ny fotoana amin'ny asabotsy fa 7 volana Desambra zao afaka tonga aloha le olona amin'ny 6 ora mandeha le fotoana fa amin'ny valo le olona efa afaka miditra mitady an'Andriamanitra pasteur tena zay mihitsy le izy pasteur ny aloha hevitritsika moa araka ny efa naverimerika teo de hoe fa ny Egyptianina zay hitanao anio de tsy ho hitanao tsony mandrakizay andevontsika ny fanana trosa ny fanana fahantrana reo karazana ota manandevo ary sorana an'Andriamanitra fa izy ny tenanay zao ampanatretena no tenena zany de mba nomen'Andriamanitra fahalalana mpianatra ny olona hoe inona ny fomba atao ahafahanao mivoaka ao anatiny io satria ny fahalalana ra baiboly tsy mijanona fotsiny eo amin'ny famonjena sy ny famelan-keloka fa tadadio tsara fa atao anatin'ny baiboly ihany koa de mampianatra mahakasika ny fahazava-tsaina ny fahatakarana ny fahendrena ny amin'ny fiainan'ny olona io satria misy olona tena mivavaka tena hoe mifofotra mivavaka mandoarika mitadiny tavan'ny tompo fa tsy mety tahin'Andriamanitra mihitsy izy tsy mety tahin'Andriamanitra satria misy fahalalana zay tsy ampy tsy voarain'ireny olon'ireny hoe zatsika ho ampianarina pasteur ka izy tsy any amin'le hoe délivrance fotsiny hoe miala ny fanahiny zao miala ny fanahiny menarana miala ny fanahiny esprit de sirène tsy zany fotsiny fa misy fampianarana zay tokony ho fantatsika atao anatin'ny tokantrano ato hoe inona ny fampianarana tokony ho atao am'izany izay no anentanana ianao hoe tongavy ianao mba hianatra ny tenin'Andriamanitra io satria ny eto amin'ity fahitalavitra ity na eto amin'ity ontsapeo ty voafetra satria
zay no anjara ny fanarana tamin'ny tompona andraikitry ny télévision zay mba hisorana ny zareo manokana raha moa mba tsy ny hafahafa kanefa ny dia zava-dehibe ny hoe fandrosoana eto amin'ity fahitalavitra ty natsiditra kely ny pasteur Joël teo ny mahakasika an'ilay tantaran'ilay zanakadala tantaran'ilay zanakadala jereo tsara pasteur isaky ny misy fidirana ao anatin'ny lapa fandraisako teto maly zay isaky ny fidirana ao anatin'ny lapa ny rainy na eo amin'ny toeram-boninahitra de misy fitafiana soloana foana aloha tsy maintsy misolo foana le fitafiana aloha ohatra zareo tsara fa i Josefa melohany nisy ahony teo amin'ny lapan'ny farao de nisorona aloha le akanjo tao amponja de nitafy an'ilay fitafiana vaovao ary le fitafiana vaovao iny anisany ny taona azy azo toerana eo amin'ny toeran'ny prime ministre i Davida raha niady tamin'ny Goliata de nitafy ny fitafiany Saoly de o Davida manao hoe tsy mety amiko mandeha amin'reto fitafiny Saoly mpanjaka reto fa Saoly fa aoka ihany azao de zao no zero tsara le vavany Davida le tena lokony vavany iza mo io miaramila tsy mifora io no miaiky ny miaramila n'Andriamanitra velona ny miaramila rehetra teo tompoko de niaiky fa miaramila ny Saoly ary miaramila ny Israely fa ny sorony zay fitafiny Saoly zay de nitafy an'ilay fitafian'Andriamanitra izy marina ka raha niatrika tamin'ny Goliata izy de tsy nalehibe ny Goliata no hitany fa ny fahakelezany Goliata zay mihitsy ny resako teto maly any koa ny makasika ny namana boka hoy Elisa mpaminany mantsy azy mandeha any ianao mandro impito amin'ny Jordan io mo resaka batisa de miziroziry tamin'ny heviny any namana hoe ngamony aminay tsisy renirano inona moa ny tiany Elisa no resana tamin'izy esory ny akanjo mahasirianina nao iny iny mahakanjo ny abokananao iny de avianao aty amin'ny Jordan natao batisa aty de mitafy an'ilay Kristy anao avy eo da pasteur isaky ny hoe hiditra eo amin'ny toeram-boninahitra de misy fitafiana ovaina i Bartomeo jamba rehefa niantso azy Jesosy tsy masony aloha nahiratra voalohany fa ny sorony aloha le akanjony marina zany de rehefa ny sorona le akanjo de nihiratra ny masony avy eo ilay zanakadala rehefa niverina tamin'Andriamanitra tena hoe potiky ny fantrana sy ny fiverenan-dalana tany izy nandany ny volany tamin'ny vehivavy zangatany izy de nafinaritra tokoa tsy nanesona nandatsa azy ny ray fa hoe ity zaza ity efa very fa hitany ray ary efa maty fa verina ndray le rahalany ray tapo taminy nialina azy fa le rainy kosa nanazava'le ray tapo aminy azo atao an'izany kosa rehefa hiverina vizy de atao an'izany ary tahaka an'izany mihitsy ny andraisan'ny tompo atsika zay manokana za manokana pasteur tena faly raha misy zanaka anankiray mpanompon'Andriamanitra anankiray miverina amin'Andriamanitra ny mpanota ny mpanompo sampy azo vonjena ka nahoana mozina ny zanaka fa jereo tsara mialohany idinany tao amin'ny lapan'ny rainy nanao an'ilay arrosazy le fety le zanak'omby fa de nisorona teo tokotany aloha le lamba malotony aloha ozy izy hoe alaivo ny akanjo tsara indrindra ndikan'izay ny esorona le akanjo ratsy indrindra de asioperatra ny tanany sy kapa ny tongony hitanao tia nafitafiana vaovao anao Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny amin'ny alalan'ny batisa amin'ny alalan'ny fampianarana amin'ny alalan'ny sitrapon'Andriamanitra rendez-vous invitation spéciale raha ny amin'ireny toerana tsaratsara eny de hoe VIP fa ohatrany tsy hitako inona ny anoarana azy pasteur fa tsy VIP ny toerana omen'Andriamanitra anao ao amin'ny lapasoa ao an-danitra ao io fa toerana tena hoe efa voavoatra tsaiky mona fiteniny hoe chaise céleste fa ohatraohatra zay angambany anambaratsika an'le izy pasteur fa de manasatsika amin'ny ity asabotsy fa efatra amby roapolo ny volana ity amin'ny 7 maraina manomboka amin'ny fotoana raha ohatra ianao tonga alohan'izay de vao maika tsara mety hoe taratara kely ianao mety misy antony manokana de tonga ava ihany manasatsika rehetra nany avatia
ambanimbany vohatra rehetrarehetra laka misy namboma atia sambavy atia masoabe atiapateravola rehetrarehetra mihitsy pastera na ambalakeliny atia ambalavao anjomantsara sy ny maro samihafa rehetrarehetra laka misy ny tenina rehetra de azonao ataono miakatra am'ty fotoana ty satria dia goavana ity fotoana amin'ny asabotsy sy faevatra ambyroapolo ny volana ty demi final io satria akatoko ny famaranana am'ilay 31 pasteur de izay no any tanànatsika pasteur Joël faraparantely iny ary ngamba ny vavaka ny tenako anakatona tanteraka amin'ny fandarana satria zay ny fotoanatsika teto androany aza dino zany asabotsy faevatra ambyroapolo ny volana desambra amin'ny 6 ora fa afaka tonga meloa ianao tonga de fa manovoery ianao mivavaka ao anatin'ny fotoana io etsy amin'ny trano fivavahana voan'ny kotarandolo andamosiny sel vavaka atsika tompoko raha io makasitraka ny am'fahatotosany zao fandarana zao mino atompo malala fa ny teninao de tsy verina foana raha tsy fa mahavita zay zavatra tianao ampitaina am'reto olona reto satria be deabe ny olona zay mila famonjena mila fanafahana mila fanasitranana mila fahanao anatin'ny aiziny mino tompo malala fa ny dingana zay ho ataony misabotsy sao de fa hitondranao azy sady andevenana andreo karazany egyptiana zay mampahory azy manandevo azy mamatotra azy amin'ny anaran' jesosy misaotra raha io amen iany tompoko de zay ny fotoanantsika ny tenako pasteur tovina rivotra marivony hitoro ny tenin'andriamanitra amin'ny asabotsy ho avy zao io miaraka am'reto pasteur zay nyfandimbya teto amin'ny tia fahitalavitra sy onjapeo a ity tain'andriamanitra re tompoko tain jesosy tompoko vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandehandeha izy mba Aku nanisik